dia izay mbola tsy teo tamin'ny maraina dia tratry ny krismasy daholo tompoko. Mino fa hanao zava-baovao aminao indray Andriamanitra androany. Aoka tsy ho raisinao hoe fombafomba na fahazahana, na hoe isa-taona dia misy indray ny krismasy dia tonga ny am-piangonana dia tsy haiko hoe inona ny zavatra manavaka ny krismasinao, hoe misy jirojiro, manao akanjo vaovao, mahazo kilalao. Aoka tsy izany androany no ao amin'ny eritreritrao fa tsarovy fa Jesosy no anton'izao fotoana izao. Na tamin'ny maraina na amin'izao fotoana izao na hariva dia Jesosy daholo ny anton'ny krismasy ahatongava antsika eto. Zavatra tiako ampahirezina anao dia izao hoe misy zavatra fonosiny io krismasy io dia tsy ino izany fa Andriamanitra naneho ny fitiavany asy anao. Izany tena antony nandefasan'ny zanany satria tsika dia mpanota dia tokony hoe ho fatiny satria tambon'ny ota dia efa fatesana dia nefany Jesosy tonga noho ny amin'ny famindram-pony, noho ny amin'ny fitiavany mba ho aso anao. Raha mino an'izany ianao hoe tian'Andriamanitra ianao tonga eto dia ahofahofainy tananao dia teneno hoe misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao amin'ity androany ity. Dia tsarovy ihany koa fa izany krismasy izany dia mbola maneho ihany koa hoe Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny satria efa fampanantenana nataony tany amin'ny Isaia izany dia tanteraka ilay izy rehefa tao amin'ny testamenta vaovao. Androany ihany koa Andriamanitra ninona teny fikasana nataony taminao fotoana izao hanatanterahany an'izany. Izay natao hoe krismasy dia fanatanterahana ny teny fikasana. Dia mendrika loatra iorakorakintsika ny amin'izany zavatra nataony Jesosy izany. Alleluia! Dia tsarovy hoe mpanjaka ny mpanjaka no tonga ao antsika. Andriamanitra voninahitra no tonga ao antsika. Ilay tompony zavatra rehetra no tonga ao antsika. Mendrika loatra izy raha hoderainy, mendrika loatra izy raha homena voninahitra, mendrika loatra izy ny ankalazainy. Dia nindaontsika androany hiaraka amin'ny anjely, hiaraka amin'ny mpidera rehetrarehetra, andao hitoto rebika, andao ame voninahitra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka, andao hideran'ilay tompo ny tompo fa mendrika azy izany. Izy aminy izy androany ame voninahitra an' Jesosy. Andao ary izy nomena voninahitra. Tsika andio an Jesosy androany. Iray ane nome voninahitra. Iray ane nome voninahitra. Iray ane nome voninahitra. Iray ane nome voninahitra. Jesosy ane nome voninahitra. Jesosy ane Dendoti nada chapazaka.
panjaka andao hoe iraiombikoany fahitony mpamonjatsika falinona sy firavonany antsika eto fahetony tompanjaka amen andao hoe iraiombikoany fahitony mpamonjatsika Valena spiravona ne ratsika eto anio ho federana makotrokotroka niarana androany fivalena spiravona ne ratsika eto anio ho federana makotrokotroka niarana androany Fica, dói de só assim. Valena spiravona ne ratsika fiderana makotrokotroka niarana androany Valena spiravona ne ratsika eto anio ho fiderana makotrokotroka niarana androany fahitony tompanjaka andao hoe iraiombikoany fahitony mpamonjatsika valina sy firavona eto anio fahitony tompanjaka andao hoe iraiombikoany fahitony mpamonjatsika fahitony mpamonjatsika fahitony mpamonjatsika Vamos a chica. Vamos a chica. Afapo ve ianao nanome tsara indrindra ho an'i Jesosy androany tsarovy fa Davida mpanjaka nanome maximum atao aminazy mihitsy hiderana an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka izy mpanjaka fa niderany mpanjaka amin'ny mpanjaka tsy haiko hoe inona ny position misy anao androany fa mpanjaka niderainao somenao voninahitra raha fotorina le tenyle fiderana nataony Davida iny amin'ny teny fototra mihitsiny dia ny dikany dia hoe manao adaladala zany hoe ohatrany hoe fijerin'olona anao zany efa hafa mihitsiny dia izay le fiderana takian Jesosy anao androany tena ataovy amin'ny fonao rehetra izy androany izy avony izy hideram-panjaka mpanjaka amin'ny hery rehetra amin'ny momba azy rehetra izay anananao androany andao hideran Jesosy manome voninahitra amin'ny avy indrindra amen.
Afrikanana wani ulna eti abundan Jesús naye maere Biruani naye atabulua Fulna jona de manjana mya vidida Afrikanana wani ulna eti abundan Jesús naye maere Biruani naye atabulua Salta nosi miuda nosaye Salta nae na buera sane Anja manija mazaka nae Una jona de mancha Na minha vida Africana na wani ulna yeti ya bunta Sesosi nae maere Luami nae Atakuluwa de mangiare mia vita Africana na wani ulna yeti ya bunta Sesosi nae maere Luami nae Atakuluwa Sesosi nae maere Luami nae Atakuluwa Navizaye
Faly izy androany mino fa mihoatra noho ny hafalianao nazo kiraro anankiray na nazo akanjo vaovao nazohonao famonjena sady zany ve amin'izao fotoana izao a dia ndao saintsaintsika hoe Andriamanitra lehibe tokoa izy a Andriamanitra be voninahitra tokoa izy a efa navelantsika izy isandratra tamin'ny alala fideratsika anazy ary ny vaovao mafaly teneko anao dia hoe tsy mila manenjika any an-tranon'omby any Betlehema intsony ianao fa eto Jesosy dia afaka anao toro maky toro mpiandry ondra hitsaoka azy sika androany satria eto izy a eto anasihantsika eto izy rehefa manome voninahitra ao izy Jesosy dia mba homeko voninahitra ihany koa noho izany amin'izao fotoana izao a adino izay rehetra any ivelany any fa oka ianao hifantoka amin'i Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia ndaontsika hitsaoka azy a amin'ity andro androany ity rehetra ozy izy enjeny halala ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalana ny fitsarany tsy hitalana ary ny lalana tsy azo fantarana noho izy ny zavatra rehetra ary avy amin'ny zavatra rehetra ho azy ane ny voninahitra androany a Jesosy nampatonga n'Andriamanitra ny se-revele eo amintsika sambatra loatra isika na amin'izany andro izany na amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra dia mendrika loatra isika raha hira voninahitra raha me voninahitra azy ndao hiary hira isika hoe noho izy ho azy ny zavatra rehetra halleluia tsisy toanao Jesosy tsisy navita mivitanao Jesosy ianao irery no mendrika nomena voninahitra androany tsy alainay voninahitra tsy omenay ny hafa fa ho anao rery
fonao feno fankasitrahana ao ianao ihany koa akamin'i Jesosy androany vanjiny fotsiny ny hatsarany amin'izao fotoana izao halleluia tsara loatra ianao dia omeo azy ho voninahitra mendrika azy androany Jesosy aminao endrefa mila piratana sy voninahitra ny ao anatrehany dia miankofa fotsiny ao anatrehany izany voninahitra izany aoka fonao tena iankohaka androany halleluia entinao Jesosy ny voninahitra ao Funo reisha mikikiapa me wazo vunaita feonao ho azy ny voninahitra ataovy mafy any fa eto ilay tompony tompo sy mpanjaka mankasitraka n'izany zavatra ataonao zany androany ary tsy hijerijery anao fotsiny izy fa hanafy anao ny voninahitra ihany koa amin'izao fotoana izao asandrato mafy mbola misy mafy no zany any aminao dia omeo an'ilay mpanjaka ho azy ny voninahitra mandraky izay asandrato mafy feonao miandra an'ilay feo anao mafy raha io fotsiny Jesosy dia hihetsika amin'ny toerana dia hanao izay tiany ataony aminao anjaka amin'ny fiainanao rehetrarehetra izy halleluia misaotra Jesosy mino zahay fa nankasitrahanao halleluia manao ny voninahitra Jesosy nao sika ite tanana mafy ho an'ny tompo sy mpanjaka samy mahazo ny toerany tompoko andehantsika hivavaka amin'izao fotoana izao a tena ao anatin'ny vavaka moa no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra ka ny fivavahantsika dia zava-tsoa loatra satria ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra androany hiteny amin'Andriamanitra tsika androany fa izy no herintsika izy no Andriamanitsika
tsisy dikantsika raha tsisy azy, tsinotsinontsika raha tsisy azy. Dia hivavakantsika amin'ity anio ity, ao anatin'izany dia raha misy zavatra tokony hifonanao dia hifonay zany. Ao anatin'izany koa dia amafiso hoe za Jesosy tonga eto amba ho anao, tsy hoe hitazana fa tena andray anjara, ary tsy andray anjara fotsiny fa andray ny anjarako rehetra. Dia tsika hivavaka tompoko. Raha eo misaotra anao zay androany, manantona anao zay, manantona anao zay. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao ray. Makasitraka anao zay amin'ity anio ity, mbola afaka mitohy miresaka aminao, mbola afaka mitafa aminao, mbola afaka mifandray aminao. Sarobidy ny fifandraisana aminao. Misaotra fa mbola manana zao fotoana zao zay, ahafahanay mifamatotra aminao, ahafahanay fampiresaka aminao. Andriamanitra tsinotsinona izay raha tsisy anao. Ndreto izay manantona anao, ndreto izay tompo atolotra ianao ny mombanay, hifonanay izay rehetra nampisaraka taminao. Androany Jesosy dia ilay ranao raisinay anadio anay, anamasina anay hatrany an-tampon-doka, hatrany am-paladianay. Sasao zay Jesosy eo, diovy amin'ny ranao zay amin'ity anio ity, amasino zay amin'ity anio ity. Ndreto izay manantona anao, ndreto izay amin'ny etaeta lehibe androany, sambatra izay afaka mifandray aminao satria mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ho ianao. Izany no tongavany soa aminao. Raha eo tsy ataonay antery na ihany koa hoe asa terivozina no mivavaka, fa raisinay ho fifaliana zany amin'ity atoandro ity, raisinay ho fahasoavana satria mbola afaka mivavaka izahay. Andriamanitra makasitraka anao zay, ndreto zay manolotra ny ainay, ny tenanay, ny fanahinay. Ndreto zay tompo mangetaeta anao, ndreto zay tompo sambatra manana anao, mitoraka aminao zay, manantona anao izay, ny fiainanay dia atolotra ianao. Ndreto zay tompo, ndreto zay Jesosy, tsy misy mavita ny vitanao eo amin'ny fiainanay. Oh amen, tehirizo zay, finoetaeta zay, hatsangany mandraka arivo zay. Alleluia. Fanamasonao, ianao no mitarika anay, manolotsaina anay. Ora shariri baba ragadi bababa, ora skaridiri bababa ragadi bababa, ora smamba ragadi bababa ragadi skaridiri bababa baba, oregedi bobo sharagadi skaridiri bababa rabababa, ora skaridiri bababa ragadi bababa rabababa, ora smamba ragadi bababa ragadi bababa baba. Ureskari diri baba baragadi baba baba baba. Uregedi baba yasmo baragadi baba baba. Urishamba ragadi baba 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 yaskari diri baba. Uriri baba baraba baba baba. Urishibari kari diri baba baragadi baba. Misaotra Tompo fa fahasoavana ho anay izao fotoana izao, fahasoavana ho anay izao fotoana izao. Oragadi baba yaskari diri baba baraba baba. Oriri baba yaskari diri baba baraba baba. Orishari baba baraba baba yaskari diri baba baragadi baba. Oriri baba baraskari diri baba barashari baba baba. Ny haiko Jesosy ny tenanay, Jesosy ny fanahinay dia omena ianao, mpanjakanay ianao, Andriamanitra ianao, tomponay ianao, ray o tadanay ianao, fanamasonao, sakaizanay ianao. Ora shamba ragadi baba baragadi baba. Oya skaridiri ora shariri baba baragadi baba. Oriri baba yaskaridiri baba barababa. Hitanao izay rehetra ao anatin'izao fotoana izao, hitanao izay tsiraray avy tonga eto Tompo, manantona anao, mitapikitra aminao, satria famonjena ho anay ianao, vatolampy amin'ny fiainanay ianao. Ianao ilay Andriamanitra izay mpamonjy anay, ny eo akaikinao no mahatsara anay. Amen. Oh alleluia. Oh amen Jesosy. Oh alleluia. Intia witsa kana hitsa kana nyankuka mame
itsaokanao itiao itsaokanao asanga atao tompony tananao atao mifamatotra amin'ny fonao arena sosarobidy fifamatorana amin'Andriamanitra Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mbola mahita tsara mihoatranao Andriamanitra ve ianao? Tsy misy tahaka an'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Mbola anao iray ihany tsika hideran'ny tompo anankiray mialohan'ny epitatsika amin'ny fandarana manaraka. Då mbola amin'ny voninahitry Jesosy ihany tsika androany. Tarvaravara fagul wain vavakan vasantan jabaraka ilazako e avuaile lazay komnene tsy moaza tazona ambarako amin'ny fahefana tononoko amin'ny fanahy mananesa andrefana ilazako e avuaile lazay komne antsinana za tazona fa hoavy ilay mpanjaka tumpun fahefana tumpun fanjakany ize Jesosy no ize lay mpanjaka voninahitra 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 Tarvaravara mavagul wain vavakan vasantan Andriamanitra tany silfonina hoe tamboniny ranomasina nanaovany azy andesika hiakatra zany tendrombohitra masina famelika an'Andriamanitra fiderane fiderana tsara lavitra ny midriky azy fa izy lay mpanjaka tompony fahefana tompony fanjakany ize Jesosy no ize lay mpanjaka voninahitra ize Jesosy no ize lay mpanjaka voninahitra ize Jesosy no ize lay mpanjaka voninahitra ize Jesosy
lanja tonga le tiatany mijoro vavolombelo famarina ne famarinana nizalina amin'ny antso fizaline fatany amin'ny fiainana tsy hity zay teloanina zay no vitana zaona may ho any fafatesane isanana no any fasane fa hotako zay efa lasane iakatra ho any andany ze akavanan'andriamanitse vitany famonjena azo ny fandresena velona mandraky izay izy ary mivavaka ho ahy izy afaka makatoerantsika tompoko andehantsika epita amin'ny fandarana manaraka izay hitondrantsika ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra izany moa dia fanompoam ivavahana takian'Andriamanitra ataontsika ho fanomezam-boninahitra azy izany vavaka fo isika dia rehefa vita izay dia hitarika antsika amin'ny hira ao anatin'izany mpidera dia mandroso isika rehetra mitorany ampafolo-karena ny mandeha voaloha hoentiny ampafolo-karena antsika voalohany indrindra vita izay dia mitady ny fanatitra ny tompony andraikitra ny amin'izany vavaka tsika tompoko raha eo misaotra fa mbola afaka manome izahay omenay zany amin'ny fifaliana ary misaotra sahady satria izay namafazanay dia hitsinjanay misaotra rehefa tahinao ny fiangonana rehetra makasitraka anao izay amin'ny anara maheran'i Jesosy amen dia mandrositsika rehetra mitorany ampafolo-karena ao anatin'izany tsika dia mbola hitoy hiteran'ny tompo dia afaka mandroso tsika Será
tonga amin'ny fotoana izay ianona ny afatr'Andriamanitra tsika amin'ity anio ity a dia mbola hivavaka tsika. Misaotra tompo fa iain'ny teninao izay. Ianao ny ametraka ny teny atao-bavako androany. Velona ny teninao sady mahery. Mitenena aminay tsiraray avy androany. Sokafy ny fonay. Sokafy ny masom-panahinay. Ary afatotra ny devolo tsy manana anjara eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika hanokatra ny Baiboly atao amin'ny epistily voalohany ny Jaona. Nandeha ho vakiantsika ny Jaona voalohany toko 7 ny andininy voalohany nandeha ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Aleluia. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika. Andriamanitra dia tia antsika. Tsy amainina ve? Ary tsy misy manam-pitiavana antsika mihoatra no itiavan'Andriamanitra antsika. Tsy fantatro hoe mieritreritsika hoe tia antsika ny ankonantsika. Eny tokoa tia antsika izy ireo. Fa raha fatra dia izao hoe tsy azo ampitahina velively fa misy elanelana lehibe tokoa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Aleluia. Andriamanitra dia tena tia antsika. Maninona hoe? Tsy hoe fampaherezana izany fa fahamarinana. Tia Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Amen. Tsy misy azo oharina ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'ny olona antsika ry havana. Na iza milaza miseho hoe ho tia antsika. Tsara izany. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tena mihoatra lavitra noho ny fitiavan'ny olona. Izany angeny mahatonga antsika hoe tsy ataontsika mahasakana antsika ny olona eo anatrihan'ny fanatonana sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Voalaza n'ilay epistily teo hoe endre, zavatra mahafinaritra be izany hoe manao ahoana izany hoe manontany hoe mba tsapantsika tokoa ve ny alalan'ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Indraindray tsika dia variana ohatra manoloana ny olana. Fa fanamariana ety ambiandohana dia hoe na ny olana aza tompoko dia mbola fitiavan'Andriamanitra. Satria ireny dia manosika antsika hanakaiky an'Andriamanitra. Eny misy tokoa ny olona hoe rehefa tonga ny olona dia ketraka izy, kivy izy. Fa raha ataony fandiniana dia hoe ny akamaroan'ny olona nanatona an'Andriamanitra dia izao. Satria nanana zavatra sarotra izy tapidalakale dia ozy izy hoe andeha amin'izay hanatona an'Andriamanitra. Ataoko hoe vitsy na tsy misy mihitsy angamba izany olona hoe tsy nisy zavatra hoe nanosika azy hanatona an'Andriamanitra hoe dia tena mba hanatona an'Andriamanitra fotsiny e. Fa nisy ireo olana zava-tsarotra izay tsapany fa tsy vitan'ny ankonany, tsy vitan'izy tenany, tsy vitan'ny olona manodidina azy, tsy vitan'ny volany koa angamba. Tena tsapa izy hoe tena any amin'Andriamanitra sisa, any amin'Andriamanitra angamba, ary amin'Andriamanitra mihitsy e. Izay ny vahaolana ho ahy. Hitantsika izany fa nareo zavatra nandalovantsika teo ireo ara ohatry ny hafahafa, mbola lalana, mbola tady mahazaka ny sitona antsika hanatona an'Andriamanitra. Tena tia antsika loatra Andriamanitra. Tena tia antsika loatra Andriamanitra. Haleluia. Eritrereto hoe mba sainy ry havana hoe izasy ianao izay olona tsy nirarahan'Andriamanitra. Tsy hoe voateraka tsika dia nieritreritra fa an'io Andriamanitra io omentsika azy ny fiainantsika. Fa oloko azy teo anatrihan'Andriamanitra tsika. Tsy nahalala momba an'Andriamanitra tsika. Raha miteny iray dia hoe tena fahavalon'Andriamanitra isika e. Kanefa Andriamanitra dia nitia antsika. Amen. Nikitika antsika.
ary ozy ilay tenin'Andriamanitra hoe endre manao ahoana fitiavana naseho andray atsika dia ny antsony atsika hoe zanany. Ianao zao isika izao ry hava-malala zanak'Andriamanitra ny antson'Andriamanitra atsika. Amen. Halleluja. Ohatra ny mbola misy misalasalantsika hoe mpivavaka atondrondra ve tsika fa tsy zanak'Andriamanitra ve? Eny andraso fa mbola andeha ao arindrinao hoe ahoana tokoa moa no ilazana fa nanangana atsika niantso atsika ho zanany Andriamanitra. Ary nareo olona izay mbola mieritreritra ara hoe za aloha tsy zanak'Andriamanitra zany mihitsy dia mbola antsoin'Andriamanitra ho anisany zanany. Amen. Antsoin'Andriamanitra ho anisany zanany. Raha hijery zao tsika ny hoe ahoana moa zany hoe statut ana zanaka. Ohatra ny ahoana zany atao hoe zanaka. Matoa ny apôstôly Jaona milaza an'izany hoe endre tsara loatra zany hoe toerana mahazanaka. Tsika tsy hoe mpanompo. Eo ihany ny fomba fiteny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny tena marina ry havana dia izao zanaka. Halleluja. Zanaka. Tiako averintsika rehetra izay azafady atao hoe zanaka. Zanaka. Raha misy akaiky ny fo dia ninona tompoko? Za raha mbola mahita hoe rehefa mbola vao mpivady izao ny olona dia tiany be hivadiny io. Dia rehefa miteraka izy tsy hoe tsy tiany intsony io. Fa izao le zanany hafa mihitsy ny fitiavany zanany. Misy moa ny olona dia miteny mihitsy hoe tsy atakaliko ny zanako. Halleluja. Tena mamy ny zanaka satria tena avy ao amin'ny tenanao, taolana avy amin'ny taolanao ihany. Tena mamy ny zanaka satria tsapan'ny olona hoe izaho ihany io. Tato amiko ihany io. Halleluja. Mamy ny zanaka. Dia mba mitodi kely angentsika amin'ilay fitiavantsika an'izay zanakitsika izay. Nefa Andriamanitra dia niantso antsika ry havana ho zanany. Halleluja. Niantso antsika ho zanany. Tena mahakeviko izany. Sa tsy izany? Hoe isika zanak'Andriamanitra. Ao daholo ve zanak'Andriamanitra? Misy zanak'Andriamanitra ve tompoko eto? Ao fafay hoe tana zanak'Andriamanitra? Halleluja. 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 Ho an'izay tsy manana ray aman-dreny ara-nofo intsony dia courage foana satria manana ny ray aman-dreny ara-panahy. Ilay tsy mety maty dia tsy izany fa Andriamanitra. Amen. Tsy mamandao. Halleluja. Halleluja. Manana n'Andriamanitra ho raintsika tsara loatra zany hoe toerana hoe zanak'Andriamanitra zany. Isika dia tokony tonga saina foana hoe ho an'ireo izay mahatsapa fa zanak'Andriamanitra. Ho antsika tonga eto mahatsapa fa zanak'Andriamanitra. Dia tokony ho tonga saina foana tsika hoe toeran-tsarobidy ene ny toerana misy ahy. Ary tena fitiavana lehibe ane zany hoe zanaka e. Tsika zao manana filoham-pirenena. Ahoana hoe ny olon-drehetra zao tsy afaka miazakazaka hoe to dia miditra ao anatin'ny efitrano filoham-pirenena izany fa mbola taratasy be. Maka audience ozy ny fitenenana. Zay vao afaka ho tonga ao. Kanefa dia ny zanako ny filoham-pirenena ve dia aka audience ve tompoko? Tena to dia afaka miditra. Tsy mandondona akory ary. To dia miditra. Zany tombotsoan'ny zanaka. Mba manao antsika natria an'Andriamanitra. Mba mahatsapa ventsika hoe tonga dia miditra koa. Halleluja. Sa mbola miafiavy izay mbola tsy dia zanany ve izay? Eny tompoko. Ity tenin'Andriamanitra ity dia apiditra tsara antsika amin'ilay toerana nametran'Andriamanitra antsika. Amen. Androany moa andro krismasy anisan'ny lalana atongavantsika ao amin'izany io andro krismasy ankalazaintsika io satria nahaterahan Jesosy. Izay lalana ahafahantsika ho tonga ao amin'izany hoe zanak'Andriamanitra izany.
zanak'Andriamanitra. Tsika zao raha manana zanaka dia tsy mila miteny izazy io hoe manafatra anao androany fa rehefa misivy dia nona, rehefa miroambe folo koa dia nona, fa tsy mila miteny ny zanaka fa fantatry ny ray aman-dreny fa mila mihinana gote, misahirana mihitsy, tia gote anao ampirimy tsara mandeha mianatra, ty gote anao tia sakafonao, tonga zao ny andro krismasy dia sa mikofokofoka hoe aiza mifanositosika mihitsy any tsena hoe aiza kiraron-janako, aiza patalohan-janako. Eritreretra antsika raha olona ozy ny tenin'Andriamanitra, ny olombelona izay manana toetra ratsy ozy ny tenin'Andriamanitra io karaika be folo, mahalala ny me zavatsoa ny zanakitsika, maika ve fa Andriamanitra? Ry havanao, mahafantatsika ve lanja zany atao hoe zanak'Andriamanitra? Indraindray isika dia mbola mitaitaina mafy, indraindray ohatrany tsy mipetraka ho zanaka fa ohatrany hoe mpanompo kely, andevo kely, dia ohatra mitalao mafy hoe patron Andriamanitra. Tsy mitovy zany hoe patron anao le olona na hoe dadanao le olona, tsy mitovy zany. Ny mpanampy zao dia tena sahirakirana vao hiteny hoe za kosa tsy tiako ty fataovy an'ity ny laokako. Mpanampy tsy sahy teny ohatr'izany. Fa ny zanaka samy teny an'izany hoe tsy mety amiko ty laoko ty, zany hoe tena manana fifandraisana manokana eo anatrehan'Andriamanitra. Ry hava malala izay manatrika eto, manao ahoana fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Tena ao amin'ilay hoe zanaka tokoa ve tsika? Fa azadiny ry havana fa izany ny antsoan'Andriamanitra antsika, ary izany no fitiavana lehibe hoe ohatrany tsy mampino zany hoe isika olona izao no antsoan'Andriamanitra ho zanany. Haleluya, haleluya, natsoan'Andriamanitra ho zanany. Amen, amen. Zanaka, saminge misaina kely zany atao hoe zanaka. Ny zanaka ve mila mandoha vola vao misakafo maraina? Ny zanaka ve mila manao tononkalo vao mahazo pataloha? Ny zanaka ve mila manao sary teny isan-karazany vao mahazo zavatra? Tsotra ny zanaka. Ny ray aman-dreny tonga saina hoe ny zanako dia tsy mila miteny azaozao fa fantatro ny tokony atao aminy. Vao niteraka ny zaza anankiray, ny zaza vao teraka nge tsy mahalala miteny hoe dia aiza ny lamban-jaza? Mitenatra izany ve zaza? Izy ary mbola tsy mahay miteny fa mitomany fotsiny ny vitany. Dia nefa tsika dia misahirana mihitsiny satria zanakitsika. Dia ohatr'izany ry havana, izay zany toerana mahazanaka, dia tsindriana hoe tena tiantsika Andriamanitra ary niantso antsika Andriamanitra ho zanany. Ianao raha vehivavy, ianao raha lehilahy, niantso anao ho zanany Andriamanitra. Niantso anao ho zanany Andriamanitra. Niantso azy ianao ho zanany Andriamanitra. Ho zanaka, tsy ho andevo, tsy ho mpanompo, tsy ho sakaiza, fa ozy izy hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Haleluya. Ny Romanina toko 9 ary havana 17. Ny davanandrom-piainana aloha zany dia hafa mihitsy zany hoe toerana mahazanak'Andriamanitra zany. Zanak'Andriamanitra akaiky ny fon'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra adidin'Andriamanitra. Ndao aloha verenantsika. Aiza ny didy Isaia 5:20? 2:20. Ahoana ozy izy ny Isaia 5:20? Ahoana tompoko? Ahoana ozy izy? Tapany 7. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Andriamanitra mihitsy miteny fa zany didy azy, zany andraikitra azy. Mba tsapanao ve zany? Tsapanao ve tena misy medidy ianao amin'izao fotoana izao? Vitsy ny samanao amen. Ozy ny sasany hoe za mianto tena. Aleluia, mianto tena zao pastera. Fa Andriamanitra ny teny hoe tsy mianto tena izy
fa Andriamanitra no miantoka azy. Amen. Halleluja. Miadity ny fiainany. Zany ny zanak'Andriamanitra e. Ohatra le resaka ohatra akaiky be amin'ny fiainantsika teo hoe zazakely voateraka tsy izy mieritreritra hoe dia aiza nahita 3 zoro. Ny zazakely voateraka eritreritra hoe tena ohatry ny mila satroka ba, tena mila lamba, fa tsy mieritreritra ninina fa adidiny ray aman-dreniny. Mba tena izany ve tsika? Tsapatsika ve zany? Iainantsika ve zany? Sahino an'izany ve tsika? Amen. Misy mpiantoka ny zanak'Andriamanitra. Teneny hoe misy mpiantoka ny zanak'Andriamanitra. Na ny marimarina dia hoe etoan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Dia samy manao izao daholo inavy ny etoany. Rehefa nofatrano ny trano, raha tsy manofa tsy voatery nofatrano foana, miantoka amin'ny fanaovan-trano, ny kiraro, ny zay teneny daholo alefa. Inona daholo ataovy tany sao daholo le zavatra rehetrarehetra. Etoan'Andriamanitra ny variny amin'ny gonagona. Etoan'Andriamanitra daholo ny zavatra ilainy rehetrarehetra, ny fiara, ny freany, etoan'Andriamanitra daholo ny fitafiny. Alefaso aingana, mitenena sasany vety samy teny mampitalaka. Alefaso aingana, zany natao hoe zanak'Andriamanitra. Etoan'Andriamanitra daholo ny alefa be dia be le zavatra etoany a. Ny rehetrarehetra. Amen. Amen. Dia mijeriny akaikinao ianao hoe zange le etoany zany. Dia ozy le akaiky mantany hoe dia ianao tokoa ve? Alefa ianao tokoa ve hoe? Ianao ve zany etoany zany hoe? Dia valia hoe tena izaho mihitsy tompoko. Alléluia. Alléluia. Dia ozy angamba ny sasany angano, arira. Aiza zay miantoka eo. Za zao mbola hitady vola rehefa avy eo. Fanamariana. Alohantsika tsy miteny an'izany intsony hoe mitady vola. Tsy mety izay. Mba anitsiko kely atsika. Rehefa mitady vola tsika dia adalain'io vola io. Tsika miasa ho fankataovantsika an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy tokony adinontsika zao hoe milaza ny amin'ny Jesosy hoe izy araka ny Isaia 5:5 hoe zaza no teraka ao antsika, zaza lahy no mena antsika. Ny fanapahana dia ho atsoriny ary ny anarana teo mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery andria amin'ny fiadanana. Le mpanolontsaina izay no tiako asongadina. Andriamanitra no anolontsaina antsika. Amen. Alleluia. Raha mijery tsika ny zavatra noharian'Andriamanitra dia babitsika fa Andriamanitra zao dia tena manatsaina. Maninona hoe Andriamanitra? Manatsaina Andriamanitra. Izy no tokony angatantsika tolotsaina manoloana ny zavatra rehetrarehetra ilaintsika. Amen. Amen. Dia eo anatrehan'izany hoe mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Alleluia. Miantoka ny rehetrarehetra Andriamanitra. Misy mieritreritra hoe angano izany. Izany mbola hitady vola. Fa maninona na hitsy hoe tsy mety ilay mitady vola. Satria tsisy vola very any dia tsy poninao. Alleluia. Hoe ndeha hijery izay kitapo-latsaka ao. Ny tena marina tsy mitady vola isika fa manamboatra vola. Averiko izay tsy mitady vola fa manamboatra vola. Toy ianao hoe fomba fitentsika hoe zaho tsy mahay manamboatra na dia ariary 100 ary mahay ianao ka. Raha manana akoho anankitelo ianao dia le lahy ray dia vavy roa dia tsisy nanatody ireo tonga tao fa nomenao katsaka izy dia nomenao anan-drano izy dia nihinana izy nitsaingoka
iny katsaka iny amboarinao lasa atody dia avy eo iny amidy dia lasa vola. Inona zany zany? Manamboatra vola fa tsy mitady vola. Alleluia, alleluia. Andriamanitra anolo-tsaina be atsika ny amin'izany. Fa Andriamanitra milaza fa raha zanantsika, raha tena zanany tokoa dia izy ny miadidy atsika. Amen. Mampalahelo dia hoe betsaka loatra ny tsy mahatsapa hoe zanak'Andriamanitra izy. Mitotototo. Isika nge raha mijery ny tantaran'ny zanak'Adaly tsika riavanao Matthieu 5:20 dia jereo tsara fa rehefa niverina teo anaty an-dady izy, nipetraka ho zanaka izy veloma raha fahantrana. Fa niverina nanan-karena indray. Ny olana zany dia izao. Tsy mipetraka ho zanaka ny olona fa lasa mpitsidika. Lasa manao an'Andriamanitra ho dadatoa. Dadatoa tsy diana fa ny dada zany tsy afa-miala aminao zany. Marina sa tsy marina? Alleluia. Tenenina akaikitsika hoe tsy dadatoanao Andriamanitra hoe. Alleluia. Fa dadanao izy. Adidiny ny rehetrarehetra mombanao. Amen. Alleluia. Arozy le tenin'Andriamanitra hoe Romanina 7:20. Ahoana ozy izy? Ndeka vakitsika. Ary raha zanaka dia mpandova. Amen. Eny sady mpiray lova amin'ny Kristy. Amen. Ahoana hony? Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy. Halleluia. Rehefa zanaka dia mandova. Mandova fotsiny. Amen. Amen. Ohatra ny mijery film zany ve nareo? Hoe dia ohatra ny film fiction zany. Mba mi-existe ve zany? Halleluia. Izany no marina. Andriamanitra miadidy ny fiainantsika riavana. Ka raha zanantsika tsy adidiny fotsiny fa mandova azy. Amen. Halleluia. Izany miantoka amin'ny firenao. Mandova azy ianao. Amen. Halleluia. Tokony ho falifaly foana zany ny olona raha zanak'Andriamanitra marina izy. Andriamanitra no mamatsy azy. Maninona hoe? Fa isika zany dia tokony ho tonga saina hoe tena zanak'Andriamanitra marina ve isika. Ahoana moa? Ahoana ny fomba atao mba ho tonga zanaka? Soratanao amin'ny boky natsangana raha ny samy olombelona le tia-tany. Natsangana le rangaha hono le ankizy dia lasa zanany misoratra ao amin'ny boky amin'ny kopy hoe ty zany zanany amin'ny karapanondro. Ahoana ny fomba fidirinao zanak'Andriamanitra? Ho antsika zany izay efa natanteraka an'izy ity ka natsapa fa zanak'Andriamanitra. Dia raha zanaka koa tsika kanefa zanak'Andriamanitra fa tsy zanaka koa azafady. Alleluia. Alleluia. Raha zanak'Andriamanitra ihany koa ianao dia tokony ho tonga saina ny amin'izany anjaranao ianatrehan'Andriamanitra izany. Ozy izy ny Jaona, tsy epistily fa ny filazantsara ny Jaona 1:12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Alleluia. Fa io be dia be tsy mahazo an'izany hoe efa mino fotsiny ay moa izy ny Jesosy. Ay, tsy izay le mahatonga zanak'Andriamanitra. Tsy izay le mahatafiditra ao zanak'Andriamanitra. Fa mino ny anarany. Mandray aloha voalohany indrindra. Raisinao Jesosy. Androany no andro krismasy dia teraka tany an-tranon'omby Jesosy. Fa androany dia tena ataovy teraka ao anatinao Jesosy. Amen. Alleluia. Mila raisina Jesosy. Raisina finoana hoe raisiko izany Jesosy izany. Ampidiriko eo amin'ny fiainako. Tsy zaharery intsony izao fa ato anatiko Jesosy. Ato anatiko Jesosy. Ato anatiko Jesosy. Ato anatiko Jesosy. Amen. Halleluia.
mandray an Jesosy. Dia tsy hoe niraisina izy androany dia napetraka eo ambony seza dia lasa ndray nody. Izay koa ny ataon'ny sasany. Niraisiny Jesosy tamin'ny fony rehetra mihitsy teo. Fa rehefa mivoaka amin'izay izy dia napetrany amin'izay hoe petraha amin'izay fa aleo za amin'izay hiantrika amin'ny fiainako. Ny akamaroan'ny olona nge tena ohatr'izany e. Taloha rehefa misy olona mitoroteny dia zao foana ny teniko hoe inona aloha ny idiran'izany amin'ny fiainako. Za tsy mila resabe. Inona le idiran'le izy azo hohanina ve zany? Alleloia. Za tsy zany. Atao ahoana zany? Fa tsy hoe zany hono e tantara ohatry ny tantara. Tsy izany ilaina. Fa le izy fetraka any amin'ny fiainantsika mihitsy. Amen. Alleluia. Dia Jesosy raha raisitsika, inotsika hoe ampandrosoantsika ao anatintsika izy. Ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra. Miaraka amin'izay dia niditra ao anatintsika izy. Amen. Dia nikolokoloantsika foana mba tsy ho faty, mba tsy hivoaka. Isan'andro, isan'andro. Alleluia. Ny olana dia hoe rehefa Alahady na rehefa fotoana ohatr'izao ihany. Izay ny olona vao hoe Jesosy. Fa rehefa andeha hivarotra amin'izay, mipetraka Jesosy fa za mivarotra. Zany ny fomba fiainan'ny olona. Miatrika rery ny fiainana izy. Atao inona Jesosy? Marina ihany le tenin'ny olona anankiray izay tsy mino Jesosy hoe ianareo ve Jesosy atao posy? Fa ngali izy tsy miditra lalina ny fiainanareo. Nareo mibedibedy be amin'ity fiainana sarotra ity. Nefa ononareo manana an Jesosy. Mba mahagaga tokoa ne zany. Fa nataontsika izy Jesosy. Fa nga izy tsy avelantsika hiasa eo amin'ny fiainantsika. Anga izy tsy hampanjakantsika eo amin'ny fiainantsika. Ny vita aloha vavaka tsara ny vavaka iny fa rehefa andeha indray ny afaka pitso amin'ny tontolo androm-piainana. Oh, nareo zany miady amin'ny fiainana e. Ahoana? Raha isika ny miady amin'ny fiainana efa fantatra amin'ny valiny fa resy. Ka misy olona maresy an'io fiainana io. Sa tsy zany? Hoe ilay olombelona Covid fotsiny ara dia efa tsy resin'ny sasany satria tsy hita maso izy. Fa raha Jesosy ny mahazo laka eo amin'ny fiainantsika ry havana. Amen. Hoe tena velantsika azo laka eo amin'ny fiainantsika isan'andro, isan'andro. Amen. Dia iteny izay na hoe mino ianao, mino sa hoe Jesosy no mpanjakako. Jesosy no avelako hiasa ao anatiko. Hono ohatrinona ny alohantsika isan'andro. Miteny an Jesosy hiasa sy azo laka isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Sarotra, tsy sarotra noho ny mandro vary maraina tandro hariva izany. Kanefa manamafy ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ka tonga an'Andriamanitra edidi ny fiainantsika. Ninona krisim-piainana mandala eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny zanak'Andriamanitra tsy ariana izany. Ohatra fotsiny ngery havana hoe manana citoyen français ny olona. Fa na ny firenena hafa any izy dia hoe izy frantsay ataratasy na dia gasy zao azy. Fa misy tombotsoa manokana amin'izany. Maika va hoe zanak'Andriamanitra. Alleluia. Manao va ho daholo fa matory. Alleluia. 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 Eny ka le fotoana. Amen. Tsy hoe adala akory le matory, tsy hoe ratsy toetra fa ny olombelona mety matory. Sa tsy zany? Ie, fa mifo aza ianao izay matory. Alleluia. Amen. Andeha jery tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny jaona voalohany toko 7 andininy 9 sy 10. Epistily voalohany Jaona. Amaranako azy dia izao ny tenin'Andriamanitra. Andininy 7, 9, 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, anaka, aza vela isy hamitaka anareo. Izay manao ny marina no marina eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly
manotatra amin'ny voalohany izao no nisehoany zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Aleloia. Ny zanak'Andriamanitra, ahoana na tonga ny olona ho zanak'Andriamanitra? Inona ny kopy ilaina? Inona ny taratasy ilaina? Alefa fa manadina lesona madama. Ahoana na tongavanao zanak'Andriamanitra? Ahoana? 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 Ahoana hony? Tsy mety raha zanaka ho fiangonana fotsiny, tsy mitondra makaizy izany. Fa tsy maintsy zanak'Andriamanitra. Izay ilay hamafisina androany, tsy maintsy zanak'Andriamanitra. Izay vao tena karakarain'Andriamanitra, tsy ampy ny vahaolana ny ray andro, fa ny tadiavina, ny katsahana dia hoe an'Andriamanitra ny fiainantsika, zanantsika, adidintsika, karakaraintsika, mandova azytsika. Amen. Tsy maintsy mandray an' Jesosy tsika, tsy maintsy mino azy isan'andro tsika. Amen. Tsy hoe mino azy eto an-tendromolotra, fa mino azy amin'ny andavanandrom-piainana. Amen. Aleloia. Fony na enony amin'ny Jesosy dia tiako be mihitsy tamin'izany. Ay ve izany Jesosy? Fa tsy hoe izao tsy tiako intsony izy, fa tamin'izany tena gaga be mihitsy. Satroko foana resaka amin'ny Jesosy, vao maty io jiro dia hiresaka amin'ny Jesosy. Satria izy ihany namako be, comprendre ana. Izy ihany tsy mba naneso anarana mpanota, fa izy tonga mba nafaka ana ary vonina hiditra atao anaty koa izy, fa tsy manavaka hoe mpanota be io, za tsy hiditra ao. Fa nanaiky hiditra atao anatiko izy. Tsara loatra izany Jesosy izany, tiako be izy. Dia izao koa ny fidirany atao anatiko, ny finamanako aminy, tena tonga ho zanak'Andriamanitra. Ka tsisy mampatahotra ny avenira, fa manana an'Andriamanitra ao, ho dadako sy ho raiko. Aleloia. Amen. Na iza tia, na iza tsy tia, tsy ahoako izany. Fa za manana an'Andriamanitra ho raiko. Aleloia. Fa izao voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe ny zanak'Andriamanitra dia manohatra ny devoly. Amen. Izany hoe anisan'ny tombontsoa lehibe mahazanak'Andriamanitra antsika izany dia ny fananantsika fahefana handrava ny asan'ny devoly. Tsy tokony anaikitsika hoe zanak'Andriamanitra dia mbola hampahoriany devoly. Aza diny fa ny mahafalifaly antsika ny amin'ity andro krismasy ity dia hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona. Ry havana, Jesosy izay manafaka ny olona, ary ny olona izay mino an Jesosy tonga zanak'Andriamanitra dia afaka handrava ny asan'ny devoly. Amen. Tsy mba tanjonao ve hoe tsisy devoly intsony na ray aza? Afaka tanteraka. Amen. Aleloia. Hozy ianao hoe aiza reny ny olona avy any an-dafina aveza eto amin'ity tany ity re mba afaka hitondra fanafahana. Fozy ny tenin'Andriamanitra hoe izao no nisehoany zanak'Andriamanitra. Anisany tombontsoa lehibe izay, fahasoavana be mahazanak'Andriamanitra izay, handrava ny asan'ny devoly. Aleloia. Amen. Ety am-pamaranana dia ny zavatra ataontsika androany dia ho ataontsika izay fandravana ny asan'ny devoly izay. Tsy anaikitsika mahazanak'Andriamanitra antsika hoe ataony devoly taingom-bozina foana. Ny tena marina tsy afaka mampijaly antsika ao intsony izy rehefa tonga saintsika. Amen. Amen. Ity misy tantara kely anankiray amaranako azy. Nisy zaza efa mandeha amin'ireny dessin animé ngambany, misy tantara ohatrohatr'izany. Zanaky ny mpanjaka izy, fa no ny ady teo amin'ny firenena dia izao lasa babo ny ray aman-dreniny. Dia ny confieny io ray aman-dreniny io tamin'ilay mpanampiny anankiray matoko tao an-trano dia netiny tany anala ny zanany. Tany aman-taona maro, tena efa tonga 17 taona mihitsy ilay zaza. Taty aoriana amin'izay vita ny ady, nahazo fanjakana somatsara ihany ireo mpanjaka ireo,
aferina amin'izay zany le zanany ho aterina any andapa fa izao nazo an'ity zazy ity saiko tsy nino izy pakakitay le nitay zazy mbola kely tsy tonga saina tsy mahafantatra zay ray aman-dreniny izy kanefa nytezainy le pakakitay fa io zany natsony mama nandritra ny taona maro izay nge no olantsika efa nampianarina zavatra betsaka tsika nandritro ny taona za zao mitenitsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe adidin'Andriamanitra tsika dia ohatry ny angano zany amin'ny olona sasany hoe aisako hoe za medidiny fiainako za zao karama rapitso dia zay avo sarotra amin'le olona ninao zany nefa tokony inotsika zany ity zazy ity zao rehefa ntenenin'le olona hoe zay tsy ray aman-dreninao zay fa izahay reto nitaizanao fotsiny kaka le ankizy hoe fito amby folo taona ve zay dada sy mama dia tsy zanakareo ve rehefa tonga tany andapa amin'izay asoriny reny akanjo reny fa anao an'le akanjo royal na fitafian'ny mpanjaka alleloia zanako mpanjaka kôdikôdy ihany aloha le efa zatranao akanjo mipakakitay alleloia kôdikôdy hoe asoriny reto dia solonany reto fa izany mbola manapirofo an'le matio 5 zany alleloia saiko tsy nino le zaza mbola niteny izy sao dia manofy nareo ihany namaly izy nareo ihany ray aman-dreko namboarina tsy kelikely ny sainy namboarina tsy kelikely ny sainy ary zany tombotsoa antsika mazoto mandeha makaty am-piangonana foana satria izany manavao ny fisainantsika itsika zay tsy hoe koa tsika pakakitay fa tantara zay efa zatra le fiainana tao no entina ny fiainana tsisy itovizana amin'io mihitsy raha isika teo aloha ny andraikitra ny fiainantsika ny karakara ny fiainantsika ny hevitra zay momba antsika eto andaniny zany nefa dia hoe Andriamanitra no adidy atsika tena tsy mitovy mihitsy ake zany zavatra samihafa mihitsy ake zany Andriamanitra ny adidy ny fiainantsika tsy amainina ve zany ireo olona hitantsika ohatra mihaino angano zany tsika mihaino an'izany aiza kosy tena izany tompoko ny marina tena izany ny marina alleloia aveo soloina ny akanjony mipetraka tao andapa izy mbola saiko tsy nino foana izy hoana za mipetraka tary amin'le tranombony kely tary dia lasa hipetraka atao amin'ny tranony mpanjaka na iantso aloha izy dada sy mama ry izy ohatrany papa sy mama sadaikatra tsy zany miveny mahazo zanak'Andriamanitra maro tenena hoe ianao nge tsisy mahory ianao Jehovah ny mpiandry tsy manan-java mahory sahiran'izany ve ianao zany hoe aloha tsy miran'izany tsika zao mbola be olana Andriamanitra nge no miteny an'izany le mamposaka amin'ny masoandro lay namorona atsika fa tsy finoatsika dia mahataraiky atsika fa raha iny tsika lasitsika avitrytsika iova ny tantaratsika fa izao zay le fanaratsy mila toeritsika hoe izao nisehony zanak'Andriamanitra andrava ny asan'ny devoly mila ravatsika zany ary ny devoly dia tena fahavalo efa resy averiko foana hoe nitsindriko nampianariko teto tamin'ny faran'izay hoe tsy mety amintsika le miteny ny devoly tsy tery lalana fa izany tsy tery lalana Andriamanitra alleloia amin'ity an'ity dia vavakatsika androany vavaka voalohany ataontsika aloha andao mafisina tsara ny fampanjakana an' Jesosy amen so dia hoe efa matimaty ny anarana mahazanak'Andriamanitra amafisina tsara aloha zay ny tapany voalohany ao aorianan'izay dia anao fanafahana isika anandravarava ny herin'ny maizina tsy anaiky ho andevozon'ny devoly satria zanak'Andriamanitra amen amen dia ary vavakatsika tompoko alefary vavakatsika tompo amafisinay androany ny fampanjakanay ianao atao anatinay Jesosy ianao mpanjakanay Jesosy mpanjaka ny fonay mpanjakanay rehetra amafisinay etona Jesosy fa ianao no manjaka tsy atao am-piangonana ihany zay no mirahiran'izany fa mpanjaka ny fonay foana naizanaiza alehanay ianao mpanjaka ny fiainanay naizanaiza alehanay tompo tomponay ianao mpamonjy anay ianao amafisinay izany androany Jesosy ny reto izay manamafy androany dia miditra manamafy mazanak'Andriamanitra anay izay
Ndreto izay tompo, ndreto izahay manjaka ao anatinay, midira ao anatinay, mameno anay androany. Jesosy eo, tsy hoe efa ela ianao no nivavaka dia tsy hanao an'izany, fa mafiso androany fa zanak'Andriamanitra ianao. Aktivy eo foana Jesosy eo amin'ny fiainanao, tsy hoe rehefa aty am-piangonana ihany fa hamafiso izy eo amin'ny fiainanao. Amen, alleluia. Ndreto izay Jesosy, hamafiso ary fa zanak'Andriamanitra ianao. Alefa aoka hivoaka ny vavantsika izany, fa isika dia zanak'Andriamanitra. Tsy tahaka ny olona rehetritsika, fa zanak'Andriamanitra tsika. Manana mpiadiditsika, manana mpandray an-tanantsika. Aoka hiteny ny vavantsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Zanakao izay raha eo, misaotra fa zanakao izay. Izay dia zanakao, zanakao izay Andriamanitra. Zanakao izay, zanakao izay. Tsy mahafantatra anay izao tontolo izao, fa zanak'Andriamanitra izay. Amen, amen. Apetrao amin'ny fotsika ny tanantsika. Ankehitriny dia hijoro ao mazanak'Andriamanitra tsika. Andrava izay androdana ireo herin'ny maizina. Amin'ny anaran'i Jesosy avereny izao teny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mazanak'Andriamanitra. Tsy anaiky aho ho andevoziny devoly. Na amin'ny endrika ahoana, na amin'ny endrika manao ahoana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Toeriko izany androany. Fiala amin'ny fiainako. Fiala amin'ny anaran'i Jesosy. Fiala amin'ny anaran'i Jesosy. Fiala amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa namam-panota, miala. Miala. Fiala. Fanamanandeva, fiala. Amin'ny anaran'i Jesosy miala. Ary tsy maintsy mandeha. Miala. 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 Restosika. Mivoa. Mivoaka. Miala fanamanandeva. Miala ny fanamam-panota. Tsy mendrika an'izany ny zanak'Andriamanitra. Tsy mahapetraka ao amin'ny zanak'Andriamanitra. Miala ny fanaratsy rehetra. Rehefa nampaniditsindry. Rehefa naratsy mitondra famasinana. Miala daholo fanamam-pahory. Fanaman-gidy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mifanaratsy mpanajatoka. Miala. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Restosika. Herinandro sisa dia tapitra ny taona. Aza manaiky ianao. Ho atsatoko ny devoly. Avelao izy hiala. Aza atao fombafomba ny fandroahana. Fa nisy vokatra lehibe eo amin'ny fiainantsika izany fanafahana izany. Miala ianareo ry devoly. Miala. Ataovy plezira ho anao fanoherana azy. Ataovy plezira ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka. Voaka. Siala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanamam-panota. Tiako tena tsindrinao ilay fanamam-panota. Io ny manakatsakana antsika tsy ho amin'ny tena zanaka mpandova. Miala fanamam-panota. 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 Miala fanamam-panota. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaiky tsika hoe anota fa tena betsaka ny zavatra votsitra. Roa izany fanamam-panota izany. Miala fanamam-panota. Miala fanamam-panota. Miala fanamanandevo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Miala. Samy fantoka tsara. Fotoana lehibe izao fotoana izao. Andraisanao fanafahana. Anova ny tantarantsika. Anala ireo sakana satria ny ota dia sakana. Tsy azahoana zava-tsoa. Herinandro sia dia ho tapitra ny taona. Ny anjaranao dia raiso. Raiso fa mbola betsaka ny anjaranao. Betsaka ny anjaranao. Avy alao ny devoly hiala. Hiala rehefa namam-panota. Miala fanamam-panota. Miala fanamam-panota. Tsy maintsy mandeha izy. Tsy maintsy mandeha izy. Avelao izy andehany. Avelao izy andehany. Efa leo azy koa tsika. Tsy mila azy koa tsika. Mila fiainana vaovao tsika. Mila fiainana tsara tsika. Mila fiainana zanak'Andriamanitra marina tsika. Miala rehefa namam-panota ireo. Fanamam-panota. Fanamamitaka rehetra. Miala daholo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Miala. Miala ry fanaratsy. Lasa ianareo. Miala ao anatin'ny olona. Ny zanak'Andriamanitra. Miala daholo. Miala amin'ny zanak'Andriamanitra fanaratsy rehetra. Miala amin'ny zanakalàn'Andriamanitra. Miala amin'ny zanaka vavin'Andriamanitra. Miala ny demony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Siale. Resany.
resany rehefa resy reo e aoko faly anao fa resy io androany resy io androany afakely farany taonanao afakely farany taonanao avy alao ny devoly resy tosika androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy miala ry satana aza manaiky ho fitahantsika ny ampanotantsika lava eo ka miodikodina tsy mety tafavoaka amin'ny fiainana avy alao ny devoly resy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy angina isika dia aondreo lohantsika aza mijery olona ao anatin'ny fotoan-dehibe tsika izay iasan'i Jesosy amin'ny fanafahana teneny hoe efa tsy tiako ohatry le lasa tsono ny fiainako ataovy mafy tompoko za mila fiainana vaovao apio ihany za mila fiainana vaovao mila fiainana tsara lavitra aho noho izay lasa rehetra raisiko ny anjarako mazanak'Andriamanitra laviko tanteraka ireo fanangolen'ny satana rehefa matorana satana izay manelingelina mazanak'Andriamanitra any io zany dia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy manangana dia amin'ny devoly aho manangana dia amin'ny androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo intsony aho fa an'Andriamanitra miova ny tantarako amin'ny anaran'i Jesosy angina isika tsisy mandroaka tsony avelao izy ivoaka mety ikikiky ianao eo amin'ny vavanao izy hiala ame fotoana fohy kelytsika ivoahany zany devoly zany tsy voasoratra hoe 5-12 izy vao miala avelao izy hiala androany inoy androany fa miala amin'ny fiainanao zany avelao izy hiala se vonina rehetra se miny rehetra manaiky fa zanak'Andriamanitra manohatra ary manaiky azy ny devoly androany tsy maintsy miala avelao izy andehany tsy fomafomam-pivavahana nataontsika eto raiso ny fanafahana maro ny mandray fanafahana eto androany maro mandray fanafahana ataonao veloma fangidina fa ity farany taona ity hanovany tantaranao amin'ny anaran'i Jesosy avelao izy ivoaka tsisy mandroaka tsony tsisy mandroaka avelao izy ivoaka eo vavanao ny voany eo vavanao ny voany ame lalana izy avelao andehany reny fa lasa daholo lasy reo hery-maiziny miokotra tanteraka ireo amin'ny anaran'i Jesosy tsy majanona eto zany tsy majanona ao anatin'ny zanak'Andriamanitra avelao andehany be dia be zany mandray fanafahana raiso ny anjaranao aza lozana miaino izay mahazo ny hafa fa raiso ny anjaranao raiso ny anjara fahasoavanao toy voaka ihany ireo devoly ireo toy voaka ihany ireo devoly ireo minitra sekondra anafahany tompo anao ty androany ty raiso ny fanafahana lasa ry devoly alefa ihany alefa ihany alefa ihany lasinareo sy ny tsatoka rehetra lasinareo sy fanandevozanareo rehetra miova ny tantaranay miova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy miala ny demoly mpamitaka rehetra resy reo tsy voasoratra hoe rehefa ela vavaka dia tsy voan'ny devoly fa ianao no mahafantatra fa raha mbola misy fahotana dia ao izy avelao andeha zany aza menatra olona zany atao anatin'izao traitement n'Andriamanitra zao raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy sotra Jesosy io sotra Jesosy io fotoana fohy sisa dia ho tapitra izao fanafahana izao androany raiso ny anjaranao mbola mifantoka tsara ianao eny ny devoly ny fandroahana teo tsisy mandroaka tsontsika 2 minitra sisa metsika lalana izy ivoaka metsika lalana izy ivoaka nareo aneriana any avelao ny devoly ivoaka aza lozana mijery spectacle fa raiso ny anjaranao tsisy olona afaka anao inona anao eto fa Jesosy izay manatrika eto ilay nanangana anao ho zanaka androany manafaka anao raiso zany fanafahana zany alleluia toy voaka ry devoly lasa ihany reo devoly reo lasy reo miongotra reo voky reo alefa ihany lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy mandihana voka alefa mivoa mivoaka ny hery-maiziny fanamana ny devretra lasy voka amin'ny anaran'i Jesosy miala fanamarary fanamangidy miala fanafahafatesana miala amin'ny anaran'i Jesosy raisinay fanafahana alleluia azandrato ny tanantsika andehantsika anandratra fisaorana teny hoe Jesosy io atananao ny fiainako ny miaraka aminao mandrakizay ny ho zanakao mandrakizay
misaotrana amin'ny asa ataonao sy mbola ataonao amin'ny fiainako. Alao isaotra ny tompontsika amin'ity anio ity. Isaotra an'Andriamanitra amin'ity anio ity. Andehantsika mbola akasitraka ny Andriamanitsika. Akasitraka ny tompontsika. Misaotra tompo. Mankasitraka anao zay. Mankasitraka anao zay. Amen, amen. Tompo. Raisinay ny fanafana. Raisinay ny fanafana. Lehibe ny fanafana izay nentinao. Amen, amen. Andehantsika hanandratra ny tanantsika. Asandratsika ny tanantsika anankiray. Hoentintsika fankasitrahana ilay Andriamanitsika. Ny amin'ny fanafana ary mbola mitohy izany. Namody azy ianao mitohy fanafana. Toy izy foana fandroana rehefa any amin'izay toerana misy anao rehetra any. Mba ho tonga ny tantaram-piainantsika tsy ho resaka fotsiny ny mazanak'Andriamanitra antsika. Fa tena higoaka sy hanana fiainana miavaka isika. Amen. Misaotra tompo. Mankasitraka anao zay. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy eram-po. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy eram-po. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Amen. Misaotra, misaotra ny Jesosy eram-po. Misaotra, misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy. Misaotra, misaotra ny Jesosy eram-po. Aleluia. Aleluia. Dia mankasitraka an'Andriamanitra tsika ny amin'izay afatra izay nomeny antsika ary fahasoavana inoko fanandray anao raha nandray anao dia mitiafa ao alay Andriamanitsika. Aleluia. Anamafy filazana kely androany efa mipetsaka tsika miditra satria fidirana farany sady hanaovantsika fety rehefa aveo. Ny rapitso Alahady tsy adinontsika fa fotoana ohatry ny fotoana rehetra ihany hanamafisantsika orina trano ny fiarahantsika amin'ny tompo sady izany ve. Fa ny 9 janvier zany dia fotoana dehibe ho antsika eto Androndrakely satria fotoana andraisantsika tsodrano. Aleluia. Aleluia. Amin'ny 9 janvier zany dia tsodrano no raisitsika amin'ny alalam-panompon'Andriamanitra itsodrano antsika ny ray aman-drenitsika pasteur Adolphe mivady amin'ny 9 janvier satria taona vaovao ny andro dia amin'io koa fotoana hitondrantsika bonane. Amen. Rehefa tonga moa ny bonane dia mame fanomezana ho an'ny ray aman-drenitsika. Tenin'Andriamanitra milaza manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Ny Taolo manao hoe omena vody akoho, misy dikany fa tsy hoe fiana akoho. Bonane zany zavatra goavana no entintsika eo anatrehan'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra dia loharano tsy paopy fa loharano ahafahantsika manovo tsy indray alahady tsy indray taona. Maro fotoana izay nanovozantsika ary mbola hanovozantsika irarintsika ho tena ela velona izy ireo. Hanovozantsika fahasoavana ela indrindra. Amen. Ka satria tsodrano antsika koa izy dia rehefa hanome tsodrano dia mila mitondra hanim-py ny zanaka. Zavatra roa zany no entsika, ny ray bonane, ny ray hanim-py. Ny hanim-py riavana dia ampisehoana atrehan'Andriamanitra hoe izaly handray an'ilay tsodrano. Aty amiko ilay izy no miraraka. Zay mitondra hanim-py sanatria koa tsy hoe vidina ny tsodrano. Tsy izay fa izany dia mampiseho fa sarobidy amintsika ilay tsodrano. Ozy ny fiteny izay hoe ny tsara tsy mora ary mora tsy mba tsara. Izany hoe ny zavatra anankiray zany, ny zavatra sarobidy dia asiana tombam-bidiny. Ny tsodrano izay raisika dia asiana tombam-bidiny. Za mijoro vavolombelona aminao fa resy lahatra hoe ny fitondrana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny
za zao dia makasitraka an'izy ireo hoe androany zao krismasy a misaotra anazy a tonga eto a afaka mitondra ny zara fahasoavana na mpitombo akoho zany a tsy afaka nijoro eto raha tsy izy mivady dia makasitraka an'izy ireo ary mirary an'izy ireo tahina be foana hoela velona be foana hitombo fahasoavana be foana amen dia zany ny tomako antsika mpino hoe tsodrany no raisitsika zao aloha ny tierinandro ty mbola tsy tapitra le tsodrany tamin'ny janvier fa tena andray be mihitsy ianao tena andray be mihitsy ianao fa mba ho tsara lavitra noho ny lasa iny taona ho avy iny zay mitrangy eto tany mitrangy eto tany fa ny zanak'Andriamanitra miavaka mandray ny anjarany amen hoeto bonane hoeto ny ampy amen halleluja ny olona sahirana tseroa manao zavatra hafa fa ny antsika ny zavatra tena mahazava-dehibe anatsika dia ny fitondrana ny zava-panahy ny fanekenan'Andriamanitra dia anjaran'Andriamanitra ny sisy izy mety hita eo fiainantsika sady zany ve halleluja amen eny ary isaorana ny tompo izay filazana izay a efa mady vao faranantsika ny fotoana amin'ity anio ity milohany tena maranana ny fotoana angamany a dia aloha sy antsika mba manao hira anankiray aloha mpitera dia izay vao faranantsika tanteraka ny fotoana dia izao efa nampanantena ihany a tamin'ny maraina hoe mba asiana fiderana tsy hoe tsy manao ianao a halleluja fa ry zareo ihany manao azy eo fa mba manentana antsika andao hitsangantsika ary amen efa manomboka sady ty a ifety ity halleluja izao a tsy miteny anao hoe mandihiza na tsy mandihiza fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny abeany ao am-pozo ny tenena amin'ny vava rehefa tsapantsika fa lehibe loatra le Jesosy a nomena antsika Jesosy a ty anio ty a dia tokony falitsika na dia hira ray tsy hoe ikorotoroto be ahoana moa tsika fa zay ataovy zay hira ataonao tsy mangataka fa zay ataonao mety a mety foana halleluja aiza ny fifalitsika re yo 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 arahantsika mifadiane azalazana mijery fa mandray sasany nareo dia trany tsy mety amiko za zany a nisan'le mpanompon'Andriamanitra ohatra malahelo be rehefa tsy manao ny olona satria mantsy a tena izay mihitsy nitondran'Andriamanitra anao eto a andray ny anjaranao dia tsy mety amiko hoe vita le hira dia vitako am'sa fa tokony hoe tena mandray anjara daholo tsika rehetra sady zany ve amen tsy nanao mihitsy aloha tamin'ny maromaro teo fa hoe mba androany amin'ny 12 hoe mampromettre hoe mba hiaraka andiditsika eo anatrehan'ny tompo a satria andro mahafinaritra ny androandroany amen dia zao a zareo tena manao zay ny amampalahelo hoe le mpidira hono manao zay ho afany eo fa le mpino mitanaka fotsiny ohatrany tsy mety zany tsy mahafaly an'Andriamanitra koa zany fa tonga eto sika andray anjara fa tsy hitazana amen amen sady zany rehefa avy eo zao dia anao fety eto ny olona dia hijeritsika tsy aloha ve mba mandray anjara kelitsika raha vehivavy lehibe anao dia mandray sanjara dia lahy lehibe anao mandray sanjara avereno ary averina lizy a dia zao a
efa samy manao zao daholo alefa zao zao alefa aloha mba samy mihetsika daholo asorona ny hena da asorona ny façon asorona ny hafahafa fa mandray anjara alefa afaka makaty aloha sasany alefa ay reny ranadavy efa to yo zay misy
hoanao zay nataonay faly zay fa zanakao amin'ny ty andro krismasy ty makasitraka anao tsy hainay tsy andray anjara anotina ny herinay amezanay voninahitra anao nomena tombonandro zay nomena tombotaony zay raha io tsy toy zao zay raha tsy hainao no fahasoavanao asandratra raha io asandratray jesosy asandratray fanamasono amen amen alleluia misaotra indrindra makasitraka indrindra misaotra ray amin'ny anaran'i jesosy